Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Raha ampitso dia andro Arafa. Andro lehibe, andro manan-tantara ary andro manana ny maha izy azy eo anatrehan'ny finoana Islam. Andro anankiray izay nolazainy mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadisy marim-pototra manao hoe khairu yawmin tala'at fihi shams. Ny andro Arafa no andro tsara indrindra tamin'ireo andro rehetra niposahan'ny masoandro teto ambonin'ny tany. Raha tamin'ny volana Ramadan antsika, ny andrahandra fatratra ahatratra ny Lailatul Qadr, satria fantantsika fa ny Lailatul Qadr amafany Allah ireo fahotana rehetra izay vitantsika, ary amin'ny andron'ny Lailatul Qadr no anavotany Allah subhanahu wa ta'ala betsaka ny olona mba tsy ho any amin'ny afobe, dia tadidio fa ny andro Arafa dia mitovy tanteraka amin'izany Lailatul Qadr izany, saingy amin'ny atoandro ny andro Arafa. Satria tenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadisy marim-pototra ihany koa fa tsy misy andro eo anatrehan'ny Allah hanavotany mpanompo betsaka mba tsy handeha hiditra any amin'ny afobe mihoatra ny andro Arafa. Ary rehefa nanontaniana ihany koa i mpaminany sallallahu alaihi wasallam mahakasika an'izany fifehezana amin'ny andro Arafa izany, dia niteny izy manao hoe siyamu yawm Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wallati ba'daha. Ny fifehezana amin'ny andro Arafa hozy izy dia mino zao fa io fifehezana io mamafa ny fahotana izay nataonao tamin'ny taon-dasa 2024 izany sy ny taona diavintsika 2025 ankehitriny. Noho izany, jereo tsara ny valeur an'izany andro Arafa izany. Mifendray andro fotsiny ianao dia ahazo valisoa famafana ny fahotana roa taona be zao. Ary tadidio ihany koa ripino Islam fa ny asa tsara indrindra ataonao mandritra ny tontolo andro dia izay asa ataonao mandritra ny andro Arafa. Noho izany, atsika rehetra hifehy rahampitso, atsika rehetra hiezaka hanao asa soa rahampitso, atsika rehetra hiezaka moka soadaka rahampitso, atsika rehetra hiezaka hanao sola jama rahampitso, atsika rehetra hiezaka ifampiantso, ifamparahaba, ary atsika rehetra hiezaka ifanolotra kado, hanao asa soa ray isan'andro atsika indrindra amin'ny andro Arafa rahampitso izany. Tadidio ihany koa ripino Islam fa androany alina atsika dia manao en direct manambara ny valeur sy ireo teboka lehibe mampiavaka an'izany andro Arafa androany amin'ny sivy sasany eto amin'ny pejy Ahmed Mikael, inshallah ny fandaharam-potoanantsika aparitao betsaka izany programma izany. Ho anao izay afaka mifehy rahampitso dia mifehy, fa raha tsy afaka mifehy kosa anao dia aparitao betsaka ty video ty, ho hitan'ny olona angamba tamin'ny alalan'ny partage nataonao, ny fehezany dia ahazo valisoa mitovy ny fehy aminy ianao amin'izay fotoana izay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.